fa vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny tranobe ny varitra sy ny indostria eto Antananarivo eo ihany koa ny International Trade Board of Madagascar dia vita soamantsara ny fiofanan'ireo mpandrarara toe-karena eto an-toerana ny sehatra ny varitra iraisam-pirenena sy ny fanondranana entana mihazo ny velany moa no lahadinika tao anatin'ity fiofanana ny tanterahana izy ireo ity. Mifarana amin'ity taona ity ny tao-piasan'ny birao-fitantanana ny sendikan'ny Prakidrara izay nahatra 2 taona izay iroso amin'ny fifidianana ny birao vaovao araka izany ireo mpikambana ao amin'ny sendikan'ny Prakidrara. Androany no nitanterahana ny fivoriam-ben'izy ireo voalohany tamin'ity taona 2024 ity no sady firosoana ihany koa amin'izany fifidianana izany. Nandritry ny fotoana ihany koa nanatanterahana ny tatitra momba ny zava-bita tao anatin'izay 2 taona izay. Mikasika izay tatitra izay zany efa maro moa zany ny zava-bita teo natao nefa maro zany ny ady mbola trina mbola maro zany ny zavatra mbola tsy mivaly indrindra ny lehibe amin'izay ny direction générale zany takiny ao anivon'ny ministèranay ihany zay ao zany misy anankitelo zany zay agnatin'ny ministèra raiky ao ny mpitsara ao ny mpandrarahana fonja ao ny prakidrara na greffier zany dia zay prakidrara ihany zany no tsy manana io direction générale nefa jerenay zany ny fepetra tokony anananay azy tokony satria zay tsy koro raiky amin'ny mpitsara zay koa tsy koro raiky amin'ny pénitencier ary zay mba manana corps niveau maîtrise zay lazegny hoe grand corps mba misy ao greffier en chef concepteur zay maîtrise ny fepetra takina amin'ny idirany amin'ny asan'ny prakidrara nefa zay zany tsy omenan'izay zay zany anisan'ny ady goavana hatreny amin'izao fotoana zao. Tonga nanatrika ny fivoriam-be izay nitaterahana androany moa ny solotenan'ireo Prakidrara avy amin'ny fitsarana 730 manerana ny Madagasikara. Mbola isan'ny takiany reto farany arak'izany ny tokony ananan'izy ireo sampam-pitantanana manokana toy ny an'ny mpitsara sy ny mpandrarahany fonja. Efa nisy hoy izy ireo ny taratasy nalefa tamin'izany tamin'ireo ambaratonga mpahefana ary manantena ireo Prakidrara fa hivany olana amin'ity repoblika vaovao ity.